Vaovao ny taranja baolina lavalava tsy ahitana fanazavana aloha ataony amin'ity hariva ity na ny avy eo amin'ny ligina Analamanga na avy eo amin'ny malagasy rugby fa ny komite olympique malagasy kosa no nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety omaly nilaza ny fahitany ity raharaha ity ary nambarana andreo matositeny Randrena Soloneko filohan'ny komite olympique malagasy fa dia tsy maintsy miva amin'ity herinandro vaovao ity ny olana eo amin'izay taranja baolina lavalava izay raha sanatry hoy izy ka mbola misy indray ny olana tsy fifankazahoana tsy voavany olona dia mety afara amin'ny fandraisana tanan'ny komite olympique malagasy ny fitantanana ny taranja baolina lavalava. Momba ny probleman'ny rugby voalohany indrindra niezaka ihany moa zahay no tsy miteny nandritra n'izay fotoana izay kanefa tsapanay fa ohatrany cancer mihitsy le problème rugby mihitatra tsany ary mampalahelo le izy satria le ainy rugby mihitsy no simba ary misy fiantsakany be any amin'ny pitia baolina lavalava le izy indrindra ireo katroka anio taranja baolina lavalava io zay indrindra ny antony nahatonga anay nanapa-kevitra hanao an'izao conférence de presse zao nandritra ny fotoana maro lavalava no fifanisy fihonana nataonay niaraka tamin'ny fédération mazava ho azy moa fa ny komite olympique malagasy dia raha fa misy olana tahaka an'izao dia tsy maintsy any amin'ny fédération no iresanay ambarako eto aloha voalohany fa manana ary mirespecte ny fahaleovantena ny fédération tsirairay avy izahay ato amin'ny komite olympique ary miaro tanteraka an'izany na ny firenena mikambana dia fifanamoaka ny nanao fanambarana ny fahaleovantena ny mouvement sportif raha tokony ho izy dia ny tribunal ny mouvement sportif no mitsara karazana olana misy any amin'ny fédération tsirairay indrindra amin'ireny élection reny fa tsy ny tribunal ny eto amin'ny firenena zany ary zany mahatonga ambarako eto ary tsy reraka no manambara zany ninina ny didy pitsarana mivoaka ka momba ny mouvement sportif tsy manakery le izy tao anatin'ny fivoriana zany izay niarahan'ny comité directeur ny comité olympique miaraka amin'ny rugby dia nisy an'izao fanapahan-kevitra zao mba tsy sy ny fijabatsabahana any amin'ny fédération zany dia nomenay malalaka zany ny fédération malagasy ny rugby na ny baolina lavalava hamaha any problème ao anatin'ny fotoana fohy ka fifanisy moa zay fiaray ary ambarana eto zany fa amin'ny herinandro ambony zany amin'ny herinandro ho avy io dia mino izahay ary matoky fa hiravina tanteraka io problème ao amin'ny rugby io ary mampanantena ny petit an'io baolina lavalava rehetra na ny katroka zany na ny spectateur fa tsy maintsy vita tanteraka ny fandravonana an'io problème zay nisy teo amin'ny baolina lavalava fa kosa zavatra azoko ambara fotsiny zany rehefa misy io karazana ino moa anaran'ity problème tsy mety voava dia zay mahatonga teneko tao voalohany ny comité olympique no mandray azy raha te hahazo reconnaissance
avy amin'ny international de tsy izy tsy ny ministera tsy iza fa ny comité olympique zay nahatonga ny boxe tsy nahatonga ny boxe ny afaka nanao ino moa ty championnat du monde championnat d'Afrique rehefa ny comité olympique no mitantana an'le fédération sanatsy ny vava hoe tsy maniry an'izany comité olympique ho tonga amin'izany zavatra zany fa ny fédération kosa dia mpefantenenay tokony handray andraikitra am'izay fandraisana andraikitra ny fédération dia maleo tena tanteraka afaka manasazy izy afaka mampiavany afaka mametraka tsara zay stratégie hitondrana azy fa tsy miala amin'ny esprit olympique